Ho aminareo hatrany Ary havana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny fahefan'i Jesoa amin'ny fanahy ratsy. Ny fahefan'i Jesoa amin'ny fanahy ratsy. Zany ray no asongadiny mofinainantsika anio. Ato amin'ny MARKA 7:7-20 hatramin'ny 7:20. Ny fahefan'i Jesoa amin'ny fanahy ratsy. Manohitra antsika Ary havana ny fandiniana ny lohahevitra manao hoe mampanjaka ny fahefany ny tompo. Ary arak'izay hitantsika eto amin'ity mofinain'ity indray dia manambara fa Ananan'i Jesoa fahefana, na dia ny fanahy ratsy aza, na dia ny démonie aza. Hitantsika eto ilay zazalahy izay nampahorin'ny ny démonie mafy. Rehefa mamaky tsara n'ilay soratra masina isika dia mahita fa tena nanao izay ho afany mampahory ny démonie. Eo ohatra zany zao ny ambaran'ny andininy 20. Zao no fisehony zany fampahoriany zany, manao hoe na aiza no azahoany azy dia ampiditsinjiriny izy ary mandovory, dia mikitro-nify sady valaka dia valaka. Ary ny teny tamin'ny mpianatra ao mba hamoaka izany fa tsy hain'ny. Toa tsy nanam-pahefana tamin'ny ny mpianatra. Manamafy izany ny fihetsika nataon'ity démonie ity vao nahitan'i Jesoa fotsiny izy eo amin'ny 20 dia hoy voalaza manao hoe dia nentiny teo aminy izy fa noho nahitan'i Jesoa izy dia nampifanitsitona ny tenany niaraka tamin'izay ny fanahy, dia lavy tamin'ny tany izy sady nitsikasakasina sy nandovory. Ary rehefa avy eo ary mbola nanontany ihany Jesoa hoe tahaka ny ahoana zay hatramin'ny oviana no nitoeran'io, dia ireo nilaza fa hatramin'ny 10 mbola kely. Dia hoy ny fitantaran'ny rainy manao hoe amin'ny 12 nazerany matetika tao anaty afo sy tao anaty rano izy amin'inona azy. Fa raha mbola misy ainao dia mandrafo amin'ny kavonjeo izahay. Rehavako malala ho ny tompo zany rehetra any dia milaza amintsika fa fanahy mahery vaika, fanahy ratsy mahery vaika no tao amin'ity zazalahy ity izay efa nahazo azy hatramin'ny fony izy mbola kely. Ny soratra eto moa dia miteny fa Jesoa miteny fa fanamona sy marenina no nahazo azy. Natohina nefa hamafy ny herin'ny démonie izay hitantsika eto dia Ananan'i Jesoa fahefana zany. Ananan'i Jesoa fahefana zany, na dia tsy nanam-pahefana taminy aza ny mpianatra, na dia tsy nanan-kery taminy aza ireo vahoaka izay tsy afaka nanao na inona, dia Jesoa kosa manam-pahefana. Vao mahita an'i Jesoa fotsiny aza ilay démonie dia efa mangovotra, efa mampifanitsitona ary te handositra izany. Tokony ho fantatsika mazava tsara manko ry havana fa ny démonie dia pon'ny lanitra tany aloha ihany no nivadika. Zany hoe mahalala tsara an'Andriamanitra sy ny hery sy ny fahefana, teo ambany fahefan'Andriamanitra ihany. Saingy tsy nanaiky ho fehezin'Andriamanitra, tsy nanaiky hanompo an'Andriamanitra, dia nanana lalana nivily tany amin'ny fanompoana hafa. Raha tsaroantsika ny tantaran'i Joba dia nahita fa i Satana dia ananan'Andriamanitra fahefana feno mihitsy, ary nisy ny resaka ny fanaovan'i Jehovah-Andriamanitra sy Satana tamin'ny fizaham-toetra nahazo an'i Joba. Fa rehefa tonga Jesoa dia hitantsika tsara fa raha nozaham-toetra tetỳ ambonin'ny tany izy tany anefitra tao anatin'ilay 70 andro sy 70 alina izay
tsy ninakanina ny fahadianina tany an'efitra, dia nahita tsara tsika fa tsy nanana hery amin'ny tahanan'i Jesoa mihitsy Satana na dia kely ary, satria eo ambany fahefan'i Kristy izy. Ary zany mahatonga an'i Jesoa vao hita n'ilay demonia fotsiny eto, dia efa mitady izay lalana andosirana, mitady izay lalana ivoahana izy. Ry havako malala amin'ny tompo mazava zany fa tsy manan-kery amin'ny olon'Andriamanitra, tsy manan-kery amin'Andriamanitra ny demonia, tsy manam-pahefana hanoerana an'Andriamanitra, ka na dia ny fanononana ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny zanany fotsiny aza dia efa mampararetra azy. Eto dia taon'i Jesoa manokana ny mpianatra haharitra amin'ny vavaka sy ny fifadian-kanina mba ho feno hery amin'ny fiatrehana ny demonia, tahaka izay nanoeran'i Jesoa ny demonia rehefa avy ny vavaka sy ny fahadianina 70 andro sy 70 alina tany an'efitra izy. Ianao koa ary havako malala, ianao ihany koa efa nomena hery sy fahefana anitsaka menarana sy androaka ny demonia ianao. Ianao no mino izay nomena fahefana ka nitenenana hoe zao famantaran'izao no anaraka izay mino, amoaka demonia amin'ny anarako izy. Ho anao izay manana ny anaran'Andriamanitra, nomena fahefana amoaka demonia, mahereza amin'ny vavaka sy ny fifadian-kanina, fa zany no paikady mahomby, izany no fitaovam-piadiana mahery vaika anoerana ny herin'ilay ratsy. Ao anatin'izany rehetra zany dia ho tsapanao fa ananan'i Kristy fahefana izy, ary amin'ny andro farany azy dia efa fantatsika rehetra ny amin'ny fiafarana izay hamatoran'ny miaramilan'i Kristy an'i Satana, atsipy any amin'ny lavaka tsy hitanono, fa aminy sy ny fitomanina sy ny fikitro-nify any raha teo ny sahazazy ratray. Any Kristy ny fahefana, tsy misy fahefana mihoatra noho ny any Kristy, ary izao rehetra ao dia miondrika sy manaiky eo anatrehany. Ianao ihany koa ry havako malala, anaiky izany fahefan'Andriamanitra izany, iondrika sy ankohoka eo anatrehany, anompo azy amin'ny fonao rehetra, ny sainao rehetra ary ny fanahinao rehetra. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Misaotra anao izay Jesoa ny amin'ny teninao izay mampahatsiaro anay indray ny hery sy ny fahefanao, ilay fahefana tokana aman-tany, ilay fahefana tsy misy toa azy. Tsaronay ilay Andriamanitra mahery, ilay Andriamanitra izay maneho ny fahefanao amin'izao tontolo izao. Ankehitriny ary izay tompo dia mivavaka ho an'ireo izay mbola ampahorin'ny demonia amin'ny endriny maro samihafa, ireo izay voafatotry ny fanahy ratsy, amin'ny fahazarany ratsy sy ny filibana amin'ny fiainana amin'izao tontolo izao. Fa mivavaka manokana izay ho an'ireo izay itoeran'ny demonia indrindra any amin'ny toby fifoazana samihafa izay hitezana sy hanasitranana azy ireny. Ampaherezo tompo ny mpiandro sy ny ray aman-dren'ny toby rehetra manerana ny toby fifoazana, ny toby kristianina rehetra, mba hanaovan'izy ireo ny asany amin'ny fifaliana, satria momba azy ianao Andriamanitra. Zany mivavaka angatahanay, ataonay amin'ny anaran'i Jesoa ilay tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Misaotra tompo. Amen.